Règle douloureuse, règle hoe marary efa mandeha fotoana zany. Ohatr'izay ny fahafantarako anazy. Le izy arakaraky ny toe-batan'ny tsirairay fa misy fotoana ny kibo marary, ny lamosina marary, ny ranjo koa mety harary, de ny andoha marary, de ohatran'ny te hatory foana. Rehefa ao an-draikila de marary le izy, de manentena be fa za aloha mbola tsy tratra. Le vao manomboka tratran'ny puberté iny izy de ao anatin'iny konko. Ny ankoatsin'izay zao rehefa marary izy de maka rano mafana de iny no ataony amin'ny lamba de apetaka eto. De rehefa mafana mantsy ny faritra io de mandeha moazy le izy de tsy marary. Za aloha mbola tsy voa de tsy haiko fa marary kokoa ohatran'ny tronera raiky za le vehivavy de marary be kokoa le izy. Mihinana fanafody le tsy haiko paracétamol angamba manana an'ireny. Règle douloureuse. Règle douloureuse zany rehefa tonga fotoana de mararaka. Marary ny ao ambany kibo de marary. Ny règle douloureuse na koa hoe dysménorrhée dia aretina mety mahazo ny vehivavy efa tonga fotoana ka hatramin'ny fijanonan'ny fotoanany. Misy karazany roa ny règle douloureuse dia ny dysménorrhée primaire izay mitranga amin'ny tovovavy amin'izy tonga fotoana voalohany iny na ao anatin'ny herintaona sy tapany. Ny dysménorrhée secondaire dia izay mitranga aty aoriana. Ny fisehony dia mandritry ny fahatongavan'ny fahadim-bolana, mety aloha kely na fiafaran'ny fahadim-bolana. Marary ny kibo eo ambany fotra eo, misy manotika na manindrona na misintsintsintona. Mety mahalohaloha ilay vehivavy na mandoha mihitsy azy. Mety hisy fanaviana ary raha tena marary dia tena mampandamaka ilay vehivavy mihitsy. Misy fisorohana azo atao ihany toy ny sakafo ara-pahasalamana, mihinana hazan-dranomasina. Azo atao ampy tsara koa ny vitamine C sy magnésium ao amin'ny vatana. Fa kosa ahena ny mamy be loatra, ahena ny menaka azo avy amin'ny zavamaniry, ahena ny kafe, ahena ny hen'omby viande rouge. Ny fitsaboana ny dysménorrhée secondaire moa zany dia ny fitsaboana le aretina nahatonga azy no atao. Fa ny fitsaboana amin'ny ankapobeny dia mampiasa ny fanafody manala fanaintainana na antalgique toa ny doliprane, efferalgan sy ny sisa. Afaka mampiasa koa ny anti-inflammatoire non stéroïdien toy ny ibuprofène. Afaka mampiasa ny antispasmodique toy ny spasfon. Afaka mampiasa ny sakamalaho koa azo atao dité. Dia misy karazana pilule azo ampiasaina, misy karazana stérilet azo ampiasaina. Afaka atao ny acupuncture na ny gymnastique.